Miaraba tompoko. Nafinaritra ny fiarahana tamin'ny pasteur Mayol teny Ameritsa tosika teny. Fa ny kosa tsy latsa-danjana izany. Arak'izao fahitantsika anazy izao dia aty Ambatolampy indray no misy anazy. Izany hoe miainga aty Ambatolampy izany ny afatra miezonezona be hoentiny. Tsy ampianjelanao ary fa arao ny toro-tenin'ny pasteur Mayol izay mifono anatra sy ireo fandaharam-potoana maro samihafa. Manasanao ary anaraka izany hatramin'ny farany. Manara finaritra tompoko. Teny hoe famafeno fanantenana mandrakarivo. Ny volana vily teny hoe sanandritra ny 20 taona izahay ary tsy foana ny fanantenana. Dia ny tenandriamanitra ho aizitsika amin'izao fotoana izao dia izay voasonatra ao amin'ny Genesis 7. Perikopa izay anjarantsika amin'ity androany ity dia ny Genesis 5 dia ny 1 voalohany ka miafara ny 1:17. Genesis 5 dia ny 1 voalohany ka miafara ny 1:17. Ny soramandry teny hoe ny voanino avy tao amin'ny sampy fiara sy nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy. Ny 1 voalohany. Ary Andriamanitra nitsodrano any Noa sy ny zanany hoe maro afara sy miabetsah ary mameno ny tany ary ny tahotra sy ny ororo anareo azo ny bibidy rehetra sy ny voromanidina rehetra ireny mba amin'izay rehetra mandadina mikisaka amin'ny tany sy ny hazan-drano rehetra ao amin'ny ranomasina
dia efa natolotra eo amin'ny tananareo. Ny biby mihetsitsetsika rehetra izay miaina dia ho fihinana ho anareo, ka dia efa nomeko ho anareo toy ny zava-maitso izy rehetra. Kanefa ny nofo izay mbola misy aina dia ny rano no aza haninareo, fa ny ranareo kosa hadiniko satria ainareo izany. Eo amin'ny tanany manana aina rehetra no hanadinako azy, ary eo amin'ny tanan'ny olona dia eo amin'ny tanan'ny olona avy no hanadinako ny ain'ny olona. Izay mandatsaka ny ran'olona dia mba halatsak'olona kosa ny rano, satria tahaka ny endrik'Andriamanitra no nanaovan'ny olona. Koa ny aminareo dia maro afara sy miabetsaha, miteraha be eny ambonin'ny tany sy miabetsaha eny. Ary Andriamanitra niteny tamin'ny Noa tamin'ny zanany izay niaraka taminy ka nanao hoe, indro izaho efa manorina fanekeko aminareo sy amin'ny taranankareo mandimby anareo sy amin'ny zava-manana aina rehetra eo aminareo, dia ahoroko ny fanekeko aminareo, ka tsy haringako amin'ny safodrano intsony ny nofo rehetra, ary tsy safodrano hanimba ny tany intsony. Ary hoy Andriamanitra, izao ny famantarana ny fanekena izay ataoko amiko sy ho aminareo mba amin'ny zavatra mananaina rehetra eo aminareo hatramin'ny taranaka fara mandimby. Ary hoy Andriamanitra tamin'ny Noa, izany ny famantarana ny fanekena izay nahoriko ho amiko sy ho amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany. Ny ten'Andriamanitra manaraka izay raisintsika dia izay voasoratra ao amin'ny Lioka 7:70. Lioka 7:70 dia ny 9:20 ka miafara amin'ny 7:30. Ny nilazany Jesosy ny amin'ny fanjakany sy ny aviany indray. Ary Jesosy no nanontaniany Fariseo izay andro hiaviany fanjakan'Andriamanitra dia namaly azy hoe, tsy misehoseho no fiaviany fanjakan'Andriamanitra. Ary ny olona tsy hanao hoe indro ety na ery, fa indro ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ary hoy samy mpianatra, ho avy ny andro hanirinareo ahita ny anankiray amin'ny andron'ny zanak'olona, nefa tsy ahita ianareo. Ary ny olona ilaza aminareo hoe indro ery na indro ety, nefa aza mandeha ianareo na manaraka azy, fa tahaka ny elatra manelatra hatramin'ny faravodin'ny lanitra ka mahazavatra amin'ny farandro, dia ho toy izany zanak'olona amin'ny androny. Fa tsy maintsy mijaly mafy izy aloha ka ho lavy nyity taranaka ity. Ary tahaka tamin'ny andron'ny Noa dia hisy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona. Nihinana izy, nisotro izy, nampakabady izy, navoaka-pakariny izy, mandra-piavy ny andro izay nidiran'ny Noa tao amin'ny sambo fiara, dia tonga ny safodrano ka nandrindrana azy rehetra. Ary tahaka ny tamin'ny andron'ny Lota koa, nihinana izy, nisotro izy, nividy izy, nivarotra izy, namboly izy, nanao trano izy. Fa tamin'ny andro izay nivoan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy solofara latsaka avy tany an-danitra ka nandrindrana azy rehetra. Dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehon'ny zanak'olona. Lazay koa aminareo fa amin'ny izany alina izany hisy roa lahy ray fandriana, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avely. Hisy roa vavy miara mitoto vary, ny anankiray ho raisina ary ny anankiray avely. Dia namaly izy ireo ka nanao taminy hoe, aiza tompoko? Ary hoy izy taminy, izay hitoeran'ny faty dia any koa ny iangonan'ny voromahery. Ny ten'Andriamanitra raisitsika farany dia izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Petera epistily 1 toko 7 dia ny 4:20 ka miafara amin'ny 4:20. Petera 1 toko 7 dia ny 4:20 ka miafara amin'ny 4:20. Ovakitsika ny teny azy. Famporisihana mba hitondra tena marina sy hiatra tahaka ny aretan'ny Kristy. Fa raha tahiny mitondra fahoriana no fahamarina ianareo dia sambatra. Ary aza matahotra tahaka azy, ary aza mangororo ianareo, fa manamasina ny Kristy ho tompo ao am-ponareo. Ary aoka mivonina mandrakariva ianareo, hamary izay manontany ianareo ny amin'ny antony ny fanantenana ao anatinareo. Nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana, ka manana fietrenetana tsara,
mba homenatra izay manaratsy ny fitondrantenanareo tsara ao amin'ny Kristy dia izay anendrikendrehana anareo. Fa raha sitrapon'Andriamanitra dia tsaratsara kokoa ny tondra fahoriana amin'ny fanaovan-tsoa noho ny amin'ny fanaovan-dratsy. Masina ny tenin'ny Tompo hotahinana izany teny izany dia ampandrosoana andray aman-dreny pastera hitondra izany hafatra izany. Vavaka isika isatran'Andriamanitra ny amin'ny izany vakiteny misoratra masina izany sy ny fanatitra izay natolotritsika ho an'Andriamanitra. Anjiofan'Andriamanitra raha eo lehibe ny fitahiana izay nomenao anay ka nitantananao ny fiainanay nandritry ny herinandro indray. Tsy mba tratrireo loza tamin'ny lalana izay nalenay rehetra, tsy mba nifanetra tamin'ny jiolahy na ny dahalo na ny mpamon'olona, tsy mba azo naretina ka dia tavela tao am-pandriana na narehefa tany amin'ny hôpitaly. Mbola niangaranao manokana ka nomenao tombotsoa nazonay izao sabata izao. Niderana sy nankalazanay sy nanomezanay voninahitra ny anaranao. Maro ny vahoakanao mba maniry hitera sy ankalazanao isan-tsabata. Fa ao no mbola voafatotry ny asa aman-draharaha, ao ny voasakany ny vady aman-janaka, ao ny voafatotry ny fatorana maro isan-karazany. Tsy mba manana anjara amin'izany. Fa izay kosa Tompo dia nomenao sabata fifaliana androany, sabata fahafinaretana. Ko dia atolotra ianao ny dera sy hiatra ny voninahitra. Misaotra koa Tompo satria noho ny fitahiana nomenao anao dia afaka nitondra izay. Tsy izay voatsirambo ny tananay fa izay fitahiana nomenao anay amin'ny alalan'ny fanatitra fafolo-karena, ny fanatitra maro samihafa amin'ny asa fanorenana indrindra izay atao amin'ny fiangonana sy ny asa rehetra izay napetraka eo am-pelantanana apetraka ao am-pelantananay. Dia raha iso izany fanatitra izany mba hoantraka sitrana amin'ny seza fiandriananao ka dia ho tanteraka aminay ny teny fikasanao manao hoe voako ny varavaran'ny lanitra mitsako fitahiana fiainam-piantonareo ka tsy hidiran-dozana hidirana ozona ny fiainanareo sy ny tokantranonareo sy ny zanakareo sy ny asa aman-draharahanareo, fa siko teny mafy ny valala ka dia avanimbony voalobokareo anetsako ianao Jehovah tompona. Misaotra raha eo fa raha tsy nitahinao tokoa moa izay inona natolotra eo anao, fa raha nitahinao izay no tsy nitondra dia ozona ho anay ny fitahiana izay nomenao anay. Ko dia mitondra-bavaka izay nivoakanao izay tsy mba nanaka-tolotra Tompo, satria nahantra na tsy nandray ninonino asa raha ny elokay sy ny fahotanay ny antony izany dia ifonan'Andriamanitra mamondrafo aminay. Raha ny tsy fahatokianay koa ny antony izany dia atao ahoana moa fa dia mizaka ny tsy fahatokianay izay kanefa dia ny fananao masina izay fanangatananay mba hiasa aminay, mba hijoroanay vahoaka mahatoky eo anatrehanao ka ho lavitry ny ozona ane ny tokantranonay, lavitry ny ozona ane ny asa aman-draharahanay, lavitry ny ozona ane ny fambolena sy ny fiompiana ary ny varitra izay ataonay, lavitry ny ozona ane ny zanakay. Ko dia matoky izay areo fa renao ny fivavakay. Izany vavaka izany dia angatanay sy tomonina amin'ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona araka ny soratra masina. Ho azy ny dera sy ny voninahitra. Alleluia. Amen. Dia manasantsika ary mba hamonjy toerana. Dia faly miarabantsika voakan'Andriamanitra eto amin'ny régionaly n'Ambatolampy, tonga marobe eto amin'ity tanàna n'Ambatolampy ity isika androany satria dia izao tokoa ny fotoana voalohany mba ahafahantsika mihaona amin'ity taona 2024 ity. Dia ny sabata mamarana ny volana avril, faha-telopolo ny volana avril. Miarabantsika rehetra no ny fahasoavana sy ny famindram-poary ny fitahiana nomen'Andriamanitra antsika. Tantana ny diantsika avy manodidina rehetra na dia lavitra na akaiky dia tonga soamantsara eto, ao na andeha tongotra, ao na andeha bisikileta, ao na andeha fiarakodia, dia tonga soamantsara eto tsika rehetra. Avy eto amintsika Ambatolampy indray izany mivoaka ny hafatra epita eran'izao tontolo izao. Ko dia tafaly ny fontsika amin'izany dia asehony afaretontsika sady hiarabantsika ny vahoaka rehetra amin'ny feo mafy manao hoe be hoe zany ny vahoaka manerana
firenena malagasy atepitandranomasina ty nivoakana Batlampy miarabantsika androany ko dia miainga avy eto Batlampy tokoa ny afatra androany dia mino efa ahita fifaliana antsika androany. Lehibe ny afatra nomenantsika androany raha nivaky tenin'ny perikopy atao satria dia miresaka ny tantarany tamin'ny andron'ny Noa. Ny andron'ny Noa dia mana tantara lehibe mihitsy ato amin'ny tantaran'ny soratra masina ary manomboka zaza ny taranaka olombelona rehefa mahatsiaro tena ka mianatra ny atao hoe sekoly alahady na sekoly sabata na inona sekoly anarana soratra masina dia tsy maintsy mahalala n'izany tantaran'ny Noa zany. Ary izay atao hoe ray aman-dreny tsy miditra fiangonana na tsy mba nisy fiangonana atao amin'ny toerana nisy azy angamba mety tsy mahalala izany tantaran'ny Noa izany, fa saika mahalala izany avokoa ny kristianina na ny tsy kristianina na ny musulman na ireo hébreu ireo dia mahalala izany tantaran'ny Noa izany. Fa mety fantatra hoe tantaran'ny Noa fotsiny safotrano ny fantatra, fa ny antsipiriany sy ny mombamomba azy mety tsy dia tsarona loatra hoe ahoana marina tokoa moa zany. Izy moa zany dadan'ny Noa, dia iza ny dadabeany, dia iza ny zanany, dia naninona no nisy ny safodrano, inona ny anton'izany rehetrarehetra izany. Ary maninona zany ny soratana tato amin'ny soratra masina, dia hatramin'izao dia mbola ato anatin'ny soratra masina izany resaka izany. Rehefa tonga koa Kristy dia mbola naka ohatra ny amin'izany tantaran'ny Noa izany. Ny apôstôly Petera koa dia mbola niresaka ny tantaran'ny Noa zany, ary hatramin'izao dia mbola resahana aty am-piangonana ny tantaran'ny Noa. Misy lesona ngeza be izay tokony ho fantatsika voakan'Andriamanitra tokoa izy io, fa matoa izy io moa soratana dia voasoratra mba hoanatra ho amin'ny taranaka aty aoriana hoy ny Baiboly. Ka andeha aloha avy zany dia tombontsika izy ity, satria misy lesona ngeza be izay tokony ho fantaritsika ato anatin'ity tantaran'ny Noa ity raha ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao, fa mitovitovy amin'izao vaninandro iainantsika izao ny zavatra nisy tamin'izany, fa ny endrika isehony fotsiny no samy hafa. Manao hoe mitovy fa tsy sahala fa tsy mitovy ity tantaran'ny Noa ity. Ny fanontaniana aperaka voalohany angamba dia nitsarana aperaka dia ny hoe iza moa ty Noa ty? Zao ny lazan'ny azy ato amin'ny Genesis toko fahenina. Genesis toko fahenina ny andininy fahasivy. Ary zao ny tantaran'ny Noa. Noa dia lehilahy marina sady tsy nisy tsiny, teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Eny niarana dia tamin'Andriamanitra Noa. Ary Noa niteraka zanaka telo mirahalahy dia Sema, Siama ary Zafeta. Zay zany raha fitina ny tantaran'ny Noa. Noa ozy izy dia lehilahy marina sady tsy misy tsiny teo amin'ny olona ny arabelona taminy. Eny niarana dia tamin'Andriamanitra Noa dia niteraka izany. Fa iny moa zany zavatra nitranga natonga n'ity safodrano ity, ka natonga ny tantara mivaky tenintsika hoe mivoa atao anaty samby fiara amin'izay nareo rehefa ny Genesis toko fahasivy no resahany. Inona ny antony nampatonga ny safodrano? Vakitsika ny andininy voalohany amin'ny toko fahenina ary ahitantsika ny tantara. Dia ny voalohany ka hatramin'ny fahefatra no vakitsika. Ary raha vao niamary ny olona tambony tany ka niteraka zazavavy maro, dia hita ny zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy ny zanakavavy ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Ary hoy Jehova, tsy mba napaka mandrakariva amin'ny olona ny fanako fa amin'ny finiavany dia nofo izy, nefa 20 taona ny androny. Ny Nefilima nitoetra tambony tany tamin'izany andro izany, sy taorianan'izany koa, raha nivady tamin'ny zanakavavy ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany. Ary ireo no ilay olo mahery Arzahely izay dia lehilahy manan-daza. Perakary ny fanontaniana eto. Hita zanak'Andriamanitra fa tsara tarehy zanakavavy ny olona, ka dia nifidy vady ho azy tamin'izy rehetra arak'izay tiany izy. Dia ny fahefatra,
Nefilima ny toerana tambony tany tamin'izany andro zany satria taorinany zany koa raha nivady tamin'ny zanakavavy ny olona ny zanak'Andriamanitra ka niterahany. Ireo no ilay olo mahery ary Zaely izay dia lehilahy nanan-daza dia miperaka ary ny fanontaniana zava-miafina. Dia valiotsika izay mahay mamaly an'io. Iza ilay zanak'Andriamanitra? Lucifera. Hitany zanak'Andriamanitra izy fa tsara tarehy. Iza ilay zanak'Andriamanitra? Nahita io fa tsara tarehy ny zanaky ny olona. Iza ilay zanakavavy ny olona? Dia iza ilay zanak'Andriamanitra? Dia zanak'Andriamanitra io no nahita an'ireto zanak'olona reto tsara tarehy be. Teo ilay zanak'Andriamanitra teo alaina vady. Reto zanak'olona tsara tarehy reto. Fa reto zanak'olona reto zany zanak'Andriamanitra. Taranak'isetany dia taranak'iza ny zanak'olona? Dia taranakaina ny zanak'olona? Ka ahoana no mampitonga neny seta zanak'Andriamanitra fa neny kaina zanak'olona? Nefa samy zanak'izy ireo, zanaky Adamo. Fa ikaina io ny tenenin'Andriamanitra ato amin'ny Genesis 4:4. Genesis 4:4 manomboka 13 ka hatramin'ny 9. Dia hoy kaina tamin'i Jehova, lehibe ny valin'ny eloko dia hoy kaina tamin'i Jehova, lehibe ny valin'ny eloko mihoatra noho izay azakako satria namono ny rahalahy izy zany. Indro efa norohanao hiala amin'ny tany honenanao aho androany dia hiery ny tavanao ary ho mpanjenjeny sy hopirenreneny ambony tany. Ko na iza hita dia hamono aho. Ary hoy Jehova taminy, noho izany na iza hamono ny kaina dia ho valiana fitoheny izy. Ary Jehova nanao famantarana ho an'ny kaina mba tsy hisy hamono azy izay rehetra hita azy. Ary kaina dia niala teo anatreny Jehova ka nonona tany amin'ny tany Nôda tandrifin'ny Edena. I Jehova indray nanina ny kaina namona ny Abela rehefa nieky ny elony izy, niaro azy. Dia rozitsika zany hoe zanaky Seta ny zanak'Andriamanitra fa zanakaina ny zanak'olona. Dia ahoana ny nampatonga an'izany? Nefa i Jehova ary niaro an'izy indray, niaro ny kaina tsy ho vonoina. Dia iza zany ny zanak'Andriamanitra izay tsara tarehy, nahita ny tsara tarehy ny zanak'olona. Inona ny sariny zany? Dia hoe tonga ny Filima aussi izy nitoerana tambony tany tamin'izany andro zany sy taorinan'izany koa. Taranak'iza koa ty ny Filima ty? Taranak'iza koa io? Tonga ny ambony tany, tonga ho fangao io tsy nofonon'Andriamanitra, fangao io zanaky Damaseva. Fa taranaka nipoitra avy avataka azy ve ty ny Filima ty sa avy amin'ny vato? Fa io izy dolangeza sady matanjaka. Voalaza fa ny Filima dia enina ny ratsan-tanany, enina ny ratsan-tongony, tapelaka be mihitsy. Tongony angamba tsy haiko pentira 104 angamba ny pentira. Tongony satria be tongotra be sady lafa no ngeza darafify. Olona ngeza. Nefa io dia nanambady ny zanaky ninona koa? Zanaky ny olona. Satria tsara tarehy ny zanaky inona? Dia mba dinidineo any, iza ny zanak'Andriamanitra dia iza zanaky ny olona. Ho azavaiko izy amin'ny farany. Izy indray sy zanak'Andriamanitra. Nandeha nanambady ny zanakavavy ny olona izay tsara inona ozy izy? Tsara tarehy. Teo amin'izay neviany faratsiana teo amin'ny tantarana zanak'olombelona. Satria nivady ny zanakavavy ny olona tamin'ny zanak'Andriamanitra. Satria tsara tarehy zanakavavy ny olona. Dia tonga koa ny lehilahy matanjaka koa nakavady koa tamin'ny zanakavavy ny olona koa. Dia nifanambady tao amin'izay dia nifangaro tao amin'izay ireo olona reo dia tonga ny faratsiana amin'izay. Dia teo zany neviny hoe ho haringana ny nofo rehetra. Haringana. Dia ina ny andringanana azy? Safodrano. Jerevy tsara ozy izy ny 5:20. Ahoroko aminao aho ozy izy ny fanekeko. Ahoroko aminao.
satria nahoana moa satria inao ao lehilahy marina sa tsy misy tsiny tamin'ny mpiarabelona taminy niarana andeha tamin'Andriamanitra. Ny olona zay miara-mandeha amin'Andriamanitra zany hatramin'ny fahazazany ka hatramin'ny antitra ny dia anaovan'Andriamanitra fanekeny satria nandeha tamin'ny hitsiny sy marina tamin'ny mpiarabelona taminy. Ianao zany mieritreritra hoe za manao sosy manao an'ity ve dia ho hitan'Andriamanitra? Hitan'Andriamanitra io zany tamin'ny kely ianao dia fa hitany io. Dia anaovany fanekeny ianao amin'ny fotoana izay atongavany izay mety holozy hitranga aty sy hitranga ary. Dia ny olona nandeha tamin'ny sy marina tsy nanatsiny tao mpiarabelona nanaraka an'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra fanekena anaovany fiarovana manokana ianao. Tsy ianao ihany fa ianao sy ny vadinao sy ny zanakao ary tafiditra ao anatiny koa na dia ny vinantonao azy. 20 nefa kosa oroko no fanekeko aminao ary hiditra ao anatin'ny sambo fiara ianao sy ny vady aman-janakao mba ny vinantonao vavy miaraka aminao. Zany hoe raha monjy any Noa zany Jehova dia tsy Noa ihany no vonjeny fa ny zanany rehetrarehetra sy izay zanany manambady ny vinantony. Tao ohatra za zany zao zao Noa dia hamonjy anazy zany Noa hiditra amin'ny sambo fiara dia ianao sy ny vadinao fa ny zanakao reo hoety miditra ao daholo sy ny vinantonao. Firy zao ny vinantoko? Vinanto i Caroline zany vinanto vavy hoentina. Fandravaviny Caroline tsy hoentina fa ninona ihany ny vinantony ihany. Ny dadany Caroline sy maman Caroline tsy hoentina fa ninona ihany izy ihany satria vinanto. Vinanto lahy misy anankiroa Elize sy Itsiory. Ny dadany Elize sy ny mamany sy Itsiory dia tsy mahazo miditra tsy entina fa ninona ihany no entina? Ireo vinanto reo ihany zany. Vinanto no entina. Misy sary dikan'izany hoe rehefa hiditra amin'ny sambo fiara ianao dia etiko ny ninona zany ny zanakao rehetra sy izay vinantonao any dia mety miditra eto rehefa hiditra amin'ny sambo fiara ianao. Zany hoe eo zany niezaka ataon'ny fianakaviana anankiray izay tena mahita fifaliana sy firavoravoana mihitsy fa hoe tafiditra anaty sambo fiara izy ny vadiny ny zanany rehetra hatrany amin'ny vinantony tafiditra ao anatin'ny sambo fiara daholo. Ino tsara fa misy lesona ho resantsika ilay izy tena fa tsy ozinareo mitantara fotsiny fa tsy niteny Jehova hoe midirina reo mivady dia ny zanakareo avy alohany ivelany ihany sy ny vadiny fa dia eto mandeha ireo miaraka amin'ny vinanto izay taranakareo mety niditra tao anaty sambo fiara. Dia rehefa tonga teny toko fahasivitsika inandray zavatra nitranga azafady ny toko fahavalo rehefa ritra ny rano Genesis toko fahavalo rehefa ritra ny rano dia hoy Jehova tamin'ny Noa indray 5:10. Genesis toko fahavalo 5:10. Ary Andriamanitra dia niteny tamin'ny Noa ka nanao hoe le lohateny hoe nivohan'ny Noa avy tao amin'ny sambo fiara sy nanaovan'Andriamanitra fanekena taminy 9:11. Mivoha amin'ny sambo fiara ianao sy ny vadinao aman-janakao ary ny vinanto vavy miaraka aminao. Nasaina nivoaka indray zany i Noa sy ny vadiny sy ny zanany ary inona ny vinanto fa tsy hoe niditra Noa sy ny vady aman-janany sy ny vinantony dia miaraka fa rehefa nivoaka dia nijanona ny zanany sy ny vinantony. Na hoe ny vinanto vavy dia tsisy nandeha nivoaka ohatra ny fandrebirebi koa ty izay no mivoaka sy miditra eto amin'ity tanàna ity fa dia miara mivoaka daholo ndraiky io. Rehefa miara miditra dia miara manina zany miara mivoaka. Io le misy ohabolana gasy hoe velona ray trano maty ray inona maty ray fasana miara miditra ao zany dia miara mivoaka tao
velona ray tany maty ray fasana lanitra ray lanitra fianakaviana ray manontolo tsisy navelana ny ray noentina daholo dia lasa zany dia rehefa miara-niditra zany dia miara-ny voko misy lesinao fa ainao tsara aranao tsara anao sao dia velontsika rehefa avy eo rehefa niditra tao anaty sambo fiara anao sy ny ankonany rehetrarehetra dia nisy biby nampidirina tao Genesis 7 andiny voalohany sy manaraka ary Jehova taminao midira ao anaty sambo fiara ianao mba ny ankonanao rehetra satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin'izao olona miarabelona aminao zao ny biby madio rehetra isan-karazany dia hanalanao ao aminao 7 avy lahy sy vavy pera 7 zany ny biby madio rehetra ary ny biby tsy madio isan-karazany 2 avy lahy sy vavy biby tsy madio natao pera 2 fa ny madio natao 7 ny baikony Jehova rehetrarehetra zay nadidiny Jehova ny Noa dia no tanterahany avokoa avy ny orana 7 andro sy 7 alina ny vatravatra be ny ro rano namoaka ny rano izy tsunami eran'ny tany safotra tanteraka tsisy ninona tsony zany kontinanta amerikana européana asiatika afrikana oséanisy sisany tsisy rano daholo samy fiaranao asisany teo izy ny anakavy ny tafiditra teo zava-manana rehetra maty daholo zavatra anankiray azo fitinina fotsiny tantaranao aty ty misy olona nino an'izany fa tsy niditra tanaty sambo fiara misy olona nahalala an'izany fa tsy niditra tanaty sambo fiara fa tsisy olona afaka nilaza fa tsy nahalala an'izany satria ny 7 andro sy 7 alina koa Noa nitory tamin'ny olona le sambo ary mbola voalaza 7 taona koa vao vita fa tsy vita vetivety fa rehefa tsy niditra ny olona Noa mianakavy niditra ary ny taranany dia rehefa tsy niditra ny olona dia biby ny nasolo toerana ho azy niditra tao fa tsy olona arikako ny olona kanao zany rehefa tratra ny faminaniana arindana io tsy afaka amin'io ianao raha tsy angamba dia tena bebaka be tsisy oatra zany vao mety ho afaka ao raha mindra foa Andriamanitra raha mbola misy fotoana zany azonao manarao ohatran'izay dia renena tokoa ny tantara raha ny tantara ny jereva nireo zanak'olombelona reo fa nahoana moa no amenakaviny tao to izy nandeha tamin'ny mahintsy tsy nanatsy ny tompiarabelona taminy amin'izao fotoana zao ohatra ny fahadalàna mandeha amin'izany mahintsy sy ny rariny zany raha ny amin'ny toeram-piasana any ianao ataontsika hoe any amin'ny fitsarana ianao ohatra ny miasa dia ianao tsy mba manao kolokolo mihitsy dia ohatra ny olona tsy mba inona ianao zany tsy normal ianao any amin'ny douane any amin'ny domaine any amin'ny ministèren'ny fahasalamana any amin'ny impôt any amin'ny ministèren'ny rano sy ny ala any amin'ny toeram-piasana rehetrarehetra any raha ianao hoe tena mba miseho mahitsy sy rariny za dia andeha amin'nitsy dia andeha amin'ny rariny tsy mba nao kolokolo tsy mba nao amin'izao tsy mpiara-miasa amin'olona anao ataon'olona zay analananao tao satria mibloke ny finanana tremety dia nefa raha ny olona koa na dia tsy tenao kolokolo ary tsy zavatra vitany dia tsy maintsy manao inona koa izy zany hoe tsy vitona tsy manao kolokolo koa dia lasa manao dia afarany paika any amin'inona amin'izay ny faratsianao sy paika any amin'ny lanitra amin'izay ny faratsiana tsy zavatra ho vitanao koa zay andalanao rehetrarehetra raha tsy manome kely tsy tafavoaka fa ianao aho kosa nandeha tamin'izay mahintsy zay dia ianao zany aza mieritreritra mihitsy hoe za dia maty atoka fa tena mandeha amin'nitsy sy ny rariny fa mety maty atoka ianao tsy mahazo ny ty-tany fa ionatranyandriamanitra hitan'andriamanitra ny zavatra ataonao sa tsy hitany hitany tiana ary zavatra lesina azo tsoahana amin'izay tsy misy olona andeha amin'ny lalana mahintsy marina zany ka hoe tsy ho hitan'andriamanitra amen na dia ataoko hoe tsika ty am-piangonana
tsika zao manorona fiangonana efa voatafo ny fiangonana mbola indrindrina mbola lalorona ny dalaza mbola ho atao ny loko ny fitaratra ny baravarana re fa zao misy olona tsy manana nariary fa ry azy ny vatany fitiavany fotsiny andeha mba anao zay mba anampy zay azoko anampianao dia hitan'Andriamanitra na hitaona boriky fotsiny ahy za tsy mahay mandrafitra za mba anahararo fotaka fotsiny za dia tsy mahavita za mba misy vola ty dimanjato ny any ty tena vola taty aposikray manontolo dia alefako nahoana ny asa dia hitan'Andriamanitra fantany zavatra ataonao iny zay ataontsika azy zany dia fantan'Andriamanitra daholo ka raha mbola mandeha am'izay itsy nitakaninao azy zay zany tsika amin'ny andro zay tongavany loza na fanafianana iny enao dia voary manokana am'izany raha tsy mino zany no azy mitera dia zanaka vavy zanak'Andriamanitra nanambady ny zanaka vavy ny olona tonga ny faratsiny ny sariny zany angery olona dia tsotra kely fa mikotsika zanak'Andriamanitra sy zanak'olona zanak'olona ozisy tsara tary dia io le zavatra mbola resantsika foana hoe aza maka vady zanak'olona na dia tsara tare marina fa dia tsara tare tokoa ny zanak'olona dia ny zanak'Andriamanitra mandeha maka vady zanak'inona zanak'olona ka rehefa manambady zanak'olona ny zanak'Andriamanitra dia mifangaro ny tsara sy ninona zany ny ratsy dia tsy mihatsara le sy miha-maninona zany miaratsy ina moa botonga zany miaratsy zany rehefa manambady zanak'olona ianao fiainam-panahinao amin'ny mahazanak'Andriamanitra anao tena fa miorona tsara manompan'Andriamanitra sisy zanak'olona efa tsara tare dia hoe tsara zany anke sady manana ny mpanan-karena mahafinaritra sisy dia lasa ianao any amin'ny zanak'olona any am'izao tontolo zao zany manambady amin'ny firenena dia rehefa tonga any ianao dia miova am'izay le fiainanao na le fomba fitafinao na le fomba sakafo hoaninao na ny fanomponao n'Andriamanitra tena lasa ianao mieritreritra zanak'olona ty hoetiko ho zanak'Andriamanitra fa inona ny tantaranao any trano inona tonga dia eto ambony tany iny safotrano tena safotra ao le zanak'Andriamanitra safotry ny aratsiana sy ny adalanao satria nanambady zanak'olona dia zay nampatonga anao ahy tena eto ny vinato vavinao fa zavelany fa hoeto miaraka amin'ny zanakao fa ireo no anao taranaka vaovao dia jerevy tsara tsika ray aman-dreny maheno amin'izao fotoana zao manan-janaka tsika na mpanambaditsika zanak'olona ny zanakitsika dia manaona tsisy mbola mivavaka ve le zanakitsika eo am'izao sa tsy mivavaka intsony na zanakitsika lahy na zanakitsika vavy na mpanambadiana zanak'olona any dia tsika zanak'Andriamanitra nanambady zanak'olona koa mihaino am'izao manahoana zao ny fiainam-panahinao ny olona izazavata ny am-piangonana fa ianao zao aiza zanak'Andriamanitra efa tsy tonga ny am-piangonana tsony efa any ivelany any dia tonga am'izay ny faratsianao dia any amin'ny safodrano am'izay safotry ny ranao safotry ny aratsinao mety lasa mpanan-karena be anao fa very ny fanahinao nga io areno tompony rapitso aminao misy olo mpanan-karena be kefa mandeha avy eo tonga dia mipokany avy eo menjelany avy eo dia maty eny misy mpanan-karena be mandeha fiarakodia tonga dia accidenté tonga dia maty eo misy mpanan-karena be tafiny jiola maty eo dia makaiza mirenanao nefa ianao maty tsy manana ny jio vao ny safodrano zany maty daholo ny zava-mananaina rehetra fa tsy nao asy sy ny ankonanay tsika ray aman-dreny koa zany manana adidy amin'ny zanakitsika za veriko foana anao mbola tsy reraka hatram'izao hoe aza mpanambadiana re zanak'olona ny zanakitsika vavy ny zanakitsika lahy za vela andeha angataka zanak'olona ny ivelany any fa safotry ny rano any reo taranakitsika reo fa rehefa miteny moa ianao fa milaza ianao fa ny zanaka ny tsy mety manasa tanana ianao afaka miranao anaka hoe fa dia efa any ianao zao tsy manozonao fa dia afaka miranao ny areo zanaka mbola misy tsy manambady reo
raha zanakireo dia hirana mba dia hafa firenena tonga dia nasako tanana manasa tanana aminareo mandehana vao mainka ary porosiako andehana metanao any fa zany ny zavatra trak'izay ny antony zanaka vavy ny olona tsara tare fa mety ho famadika koa ny zanaka lan'ny olona koa iny tsara tare za miolona ny dodoko maheny tovavy maneraka be ke le tovolahy atao amin'ny tanàny zany atao le tovavy le tovolahy atao amin'ny apocalypse ny mandreraka azy dia lasa izy maka izy dia raha ny ato ary mandreraka dia ny any tsy pirano zany ny ato efa mandreraka dia vao maika ny any dia le ny tovolahy zay nge mamaka koa atao anatiny fa ohatra ny avina vonany zareo koa e ny any velany tonga dia indefa tsikitsiky ve daholo dia mandehana fa matoty lesona toy miverina ty amintsika dia mbola apetraka amintsika fa nyfototry ny safodraony zanak'Andriamanitra nanambady hafa firenena nanambady zanak'olona tsara tare tonga hatrany amin'ny fandringanana n'izao tontolo zao mivokatra izay ary io zany fandringanana ny hoe zao tontolo zao enao mihitsy zao tontolo zao ringana amin'io na tianao na tsy tianao raha tsy hoe fa tsy misy heriny ntsony ny baiboly na tsisy tsony Andriamanitra dia zay rehefa tsara izy andresana azy taty amin'ny Mateo tamin'ny Lioka mako Lioka toko fahafito ambin'ny folo dia enina amby roapolo ary tahaka tamin'ny andron'ny Noa dia izy toy izany koa amin'ny andron'ny zanak'olona nihinana izy nisotro izy napakabady izy navoakapakarina izy mandra-piavy ny andro zay idirany Noa tao amin'ny samby fiara dia tonga ny safodrano ka nandringa anazy rehetra ary tahaka tamin'ny andron'ny Lota koa nihinana izy nisotro izy nividy izy nivarotra izy namboly izy nanao trano izy fa tamin'ny andro zay nivoan'ny Lota avy tao Sodoma dia nisy afo sy solofary milatsaka avy tany an-danitra ka nandringa anazy rehetra dia ho tahaka izany koa amin'ny andro isehony zanak'olona alohan'ny havian'i Kristy zany mitovy tamin'izany ihany zany zavatra iainantsika amin'izao fotoana zao inona moa tamin'izany zanak'Andriamanitra nanambady zanak'inona izy zanak'olona tonga ny faratsiny fa zany koa amin'izao fotoana zao na dia tinenina ary zany na dia efa resahana ary zany dia mbola misy ray aman-dreny mamoaka ny zanany ho ampakarina ho vadiny zanak'olona ka tsy hitatsony ina izy atao efa mibiky mikala kinana azo atao fa dia etam-bavaka mbola misy ray aman-dreny mandeha mangataka zanaka vavy any amin'ny zanak'olona za tsy lazany afa atsika apocalypse mihitsy ny teneniko an'izany atsika apocalypse fa tahaka izany izy tamin'ny andro Noa dia tsy gaga indray ary mbola misy zany amin'izao androntsika zao tsika izay milaza fa zanak'Andriamanitra mbola mamena ny zanakitsika hoalain'ny olona zanak'olona vady satria tsara tare ny zanak'olona mbola mandeha mangatabady any amin'ny zanak'olona satria tsara tare ny zanak'olona zany tamin'ny andro Noa fa zany koa mbola izy amin'izao fotoana zao nihinana ny olona nisotro ny olona tamin'ny andron'ny Noa tamin'ny andron'ny Lota nihinana nisotro nihinana sy nisotro fa jerefo mbola izany ihany koa mihinana daholo ny olona rehetrarehetra misotro daholo ny olona rehetrarehetra fa ny zanak'olona mihinana sakafo matsiro na maloto na madio misotro na jus na alcool na inona zany nany amin'ny zanak'olona fa io koa ny zanak'Andriamanitra fa mihinana tsy misotro amin'izany koa ny zanak'Andriamanitra mihinana sy misotro amin'izany koa ny zanak'Andriamanitra zanak'Andriamanitra to mbola mandray be mbola précisena ny apocalypse mbola mihinana sy misotro amin'izany haizako misy manarana sasany hoe tao mandramana ry sosisy lenakisoa manaona ny tsirony mbola tsy nihinana hatramin'izay miainana teraka tsy nihinana zany dia mba lehibe mahita n'le mortadely zay tao mandramana aza miteniteny andro raha vaovy anary dia mihinana dia misotro na biera misotro toka misotro divay dia mifoka le apocalypse vavy la ohatra nihinana ny olona dia ny fito amby roapolo amin'ny Lioka toko fahafito amby folo
ny sotro napakabady navoaka napakarina dia ny 7 ny hinana ny sotro ny vidy ny varotra nambory nanao ino nanao trano ialantsika amin'izao fotoana zao zay vao tonga ny hafa zay vao tonga ny safidrano tahaka izay koa aloha ny avin'ny zanak'olona 930 amin'ny lokotoko fafita-ambin'ny folo 930 lazaiko aminareo fa mizany alina izany isy roa lahy miray fandrina ny anankiray ho raisina ary anankiray avelo isy roa avavy miara mitoto vary ny anankiray ho raisina ary anankiray avelo ina moa ny sarin'izy io sary akaikin'izy io dia tsotra kely isy roa lahy miray fandrina izy roa lahy reo samy mpiray-tampo fa ny ray nakavady zanaky ny olona ny ray nakavady zanak'Andriamanitra samy zanak'Andriamanitra izy roa lahy fa ny ray nakavady zanak'Andriamanitra ny ray hoe ny anahy io dada ny tiako ny Samson alao vady lahy io Filistina fa io ny tiako io ny tsara dia zay koa le rovavy samy rovavy izy ohatrany ny ray nakavady zanak'Andriamanitra nampakariny zanak'Andriamanitra ny anankiray nampakariny zanak'olona dia ny ray ny raisina ny ray navely dia mbola azo resahana ihany koa io ohatrano ny ray dia tena nanaraka zay baiky ny soratra masina ny anankiray ndray na mbola tsy fantana zany eviny Kristy za mbola rovi zany apokalypse zany mbola tsy vita lolonao fiainana e izy roa lahy reo por zay koa izy roa vavy ndray dia ty fivavahana ty na dia tsy hitako ambany zavatra na dia mianatra na dia miasa anankiray ndray za fa manambady ava firenena fa tsy fivavahana zany tsy dia antrono zava-dehibe fa rehefa fiainana zao no atrehana zay mampahatra anareo roa nkeo izy fivavahana zay zao zay tsy mivavaka ay zay tiako nareo nefa mivavaka ay zany fiainanareo dia nakoho ny ray ho raisina ny ray ho avela dia atao am-piangonana koa misy ohatr' zany ato misy ho raisina fa ato misy anino ho tavela ny lehilahy vehivavy koa ato misy ho raisina misy ho tavela ao amin'ny fiangonana dia samy mandinidinika ny tenany eo za ty ho aiza za ve le ao mpandrina ho raisina rehefa matory amin'ny alina sa za le ho tavela zany hoe misy ray ho raisina misy ray aninona izy ho avely fa io zany ianao ihany ny tompony andraikitra amin'io dia ianao ihany ny responsable amin'io sahala amin'ny olona sasany be tabengy amintsika hoa inona anontanianao rehefa nanina anao tsy nivavaka tsony inona nampatonga anao ny ala inona nampatonga anao ny verin-dalana dia rehefa nijerevana tsy soratra masina hoa tsy famarina ny baiboly na mpiala azy hoe efa mivoana ny famarinanao efa mivoana ny tenin'Andriamanitra ao tsy izany fa toetra n'olona fiatsika ataon'ny olona zay no nampiala anazy tsy Andriamanitra fa toetra na olona rehefa tsy izy tsony io mpitarika io dia raha mpitarika ny tsy izy dia tsy izy miaraka amin'izay ve boky ny apokalypsy tsy izy tsony reo no olona reo fa izy mitsinjatsinjaka ohatra ny renyle inona reny teloha ty ino mampimenarova zany nefa ny olona mifaly mioby midera tsy soratra masina ny tsy izy fa le olona naninona tantelo mitsindratsinjaka be dia zay olo ny tsy nivavahantro ka aiza ny toerana misy atsika tsika ve le horaisina sa le inona ozy izy da ho avelo tsika ve la zanak'Andriamanitra nambady zanak'olona sa aiza ny toerana misy atsika dia raha faranatsika izy mivaky teny amin'ny Petero tena manamarina ny tenin' Jesosy tahaka ny tamin'ny andro milaza tamin'ny andro loatra zany koa ny ainatsika amin'izao fotoana zao Petera voalohany toko 7:4 fa raha tahiny mitondra fahoriana noho ny fahamarinana ny anareo dia sambatra ary aza matahotra tahaka azy ary aza mangororo ianareo fa manamasina ny Kristy ho tompo am-ponareo ary aoko vonona mandrakariva ianareo hamaly izay manontany ianareo ny amin'ny antony fanantenana ao anatinareo nefa amin'ny fahalemem-panahy sy ny fanajana raha tahiny mitondra
orina noho ny fahamarina ianareo dia sambatra. Ahoana moa zany? Misy zanaka vavy, zanak'olona any tsara tarehy be indrindra, nalana vavy, dia ianao mieritreritra rehefa manambady an'io aho dia hiatana, ilamina ny fiainako. Dia noho ny fahamarinana tsy nanambady azy ianao, dia naka ny zanak'Andriamanitra ihany ianao. Tao am'izayko, sahirana nanomboka sahirana, tsy hita ny hohanina, tsisy ny volonako, korotana ao anatin'ny trano miady. Dia ozy izy le tokantran'le tanora anankiray, raha napisiko zao nanambady zanak'Andriamanitra, aleko nanambady zanak'olona tary ihany, rehefa samy ho zao ihany. Dia zay moramora, zanak'Andriamanitra ary vadinao azy zao ny henonao, anambady zanak'olona ianao, tsy mitovy rehefa miady. Raha samy zanak'Andriamanitra ato anao miady ho tokantranao, tsisy anao an'izao tenako soa sy maintsy adrahoany tena na faly tena na tsy faly. Tsy zanak'Andriamanitra mpandro henako soa anao, tsy zanak'Andriamanitra nery anao sy maintsy foka sy ara sy sorotoko, tsy zanak'Andriamanitra anakana anao tsy vavaka ao na miady ary. Samy miady ao dia fandravatra ao famonao tsy sisa divorce. Fa rehefa milamina eo ihany, fa tsisy hoe miady dia io ny henako soa, io ny sigara, io zao tsisy an'izany. Fa manambadiana ao zanak'olona reo, mbola tsy miady fa mbola tokantrano vao, ohatrany tôbila vaovao io. Tôbila vaovao andana amin'ny lalana secondaire na amin'ny lalana pavé reny, mikorotana ve ny tôbila sa tsy mikorotana? Tsy menina mikorotana mihitsy satria mbola tôbila vaovao iny. Rehefa manomboka toto iny, 2 taona 3 taona eo, mandeha amin'ny lalana secondaire sy pavé amizay, efa henonao moa kiraky tataka, tirik-tak-tak, tok-tak, tirik-tak-tak, zany le tôbila. Ina aza mikorotakorotanao zany, ina azy zany sisy. Ohatr'izay koa le tokantrano. Ka rehefa manomboka mikorotana io a, ianao manambady zanak'olona, dia fantan'le zanak'olona ina ny tsy tiany ity, ny tsy tiany ity, henako soa, tsy tiany ity, amalona, crabe, langouste, sigara, toka. Ampidirina trano am'izay rehefa manambady zanak'olona ianao. Ary ny zanakao, zay naterakao, tereny. Mama lahy teny tsy mihinana fa tsika mihinana, dada ny lahy tsy mihinana fa tsika mihinana an'ity. Alao ny zanako hinana fa ianao no tsy mihinana, nga zanakao io, dia ho zakanao ve zany, tadinao ve zany? Fa zao raha tainao mitondra fahorina amin'ny fahamarinana, zao hoe nanambady zanak'Andriamanitra ihany ao na samy mahantra azy na samy tsy misy azy. Hain'Andriamanitra foana io manavitra anao amin'ny toerana misy anao io. Mafy amenina. Hainy foana io, raha tahiny mitondra fahorina nonony amin'inona sisy, fahamarinana reo dia maninona? Zavatra anao. Aza matahotra taka azy, aza mangorory anareo. Aleo izy mihinana kely raha tsetsitra moa sany. Anamamy raha tsetsitra, toy izay hinana omby arandro romborombo. Ho an'izay tsy mahazo an'izany, miainga amin'izao tsy fisiana zao ianao amin'ny toerana misy anao io. Fa rehefa manana Andriamanitra ianao, ianao indray nidera azy amin'ny andro farany nideranao a Jehovah, fa raha toerana misy azy tsy tokony amin'izao toerana izao. Halleluja! Io tantaranao ahy io izay nahatonga ny safotra antetehantany dia hita fa hoe ny zanak'Andriamanitra nanambady zanak'olona, dia niaratsy ny fiainana ny zanak'olombelona ray manontolo na nen'Andriamanitra na zanak'Andriamanitra zanak'olona tonga ny safotra. Dia tamin'ny andronao any nihinana ny olona, nisotro ny olona, nivarotra ny olona, nividy ny olona, nanao trano ny olona sisisisy zay tamin'ny andronao any. Fa tena tandinidy mizany koa izy ny zavatra iainantsika amin'izao fotoana izao. Ka izay manatsofina dia aoka izy iaino izay lazainy fa na amin'ny fiangonana amin'izany afatra amin'ireny isitsika izany. Anapakabady ny olona, navoakapakarina ny olona, nihinana ny olona, nisotro ny olona, nivarotra ny olona, namboly ny olona. Fa tonga ny safodrano, tonga ny afina indrindra. Dia tahaka izany koa ny aloha ny hevian'ny zanak'olona.
dia ndresahana amintsika koa zany mba fampiarezana antsika tsy eto mba talam-piany satria mivoaka eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina ny afatra dia mba saintsaino zany ary zany fa matory nge zany voakan'Andriamanitra miverina foana dia tsy sitrak'Andriamanitra ozy izy ny afatiny ratsy fanahy fa ny alany amin'ny ratsy mba zony mamonjy azy voninahitra ny edoan'Andriamanitra azy mitera sy voninahitra ary avany tsangatsika ivavaka isotran'Andriamanitra ary isotran'Andriamanitra tsika ny amin'izany efatra izany aperakitsika ampelantanany ny fiainatsika tsy raray avy Jehovah-Andriamanitra ray eo velona amin'ny andro farany tokoa izay melo amin'ny haviany zanak'olona mihinana tokoa ny olona amin'izao fotoana izao misy sotro ny olona izay tiany misotroana mampakabady ny olona avoaka-pakarina ny olona mividy ny olona mivarotra ny olona manao trano ny olona mamboly ny olona talohan'ny nandrikarana azy tamin'ny safodrano talohan'ny latsan'ny afo tao Sodoma sy Gomora fa nisy olona nivonjena tamin'ny safodrano ary nisy olona vonjena koa tao Sodoma sy Gomora fa tandindony izany ihany koa ny zavatra iainanay melohan'izao evinao izao tompo ifaranantantaran'ny ty tany ity mitovy tsisy valaka amin'izany tandindony izany koa ny iainanay na izahay ho tafiditra anato sambo fiara ho afaka amin'izany safodrano izany na izahay ho tafavoaka ho Sodoma sy Gomora ho afaka amin'izany afo izany na izahay tsy hiditra mihitsy na izahay tsy hivoaka mihitsy ka dia horigana tahaka ny mponina tamin'izany safidy roa malalaka ny afatra nomenay androany tompo tsy ho an'ny zanak'olona ny afatra nomena androany fa ho anay zanak'Andriamanitra eny Andriamanitra nasehonao koa fa na dia izay koa ary zany dia misy ao amin'ny fandriana iray lehilahy roa ny ray ho raisina ny ray ho avela misy vehivavy roa manoto vary ny ray ho raisina ny ray ho avela amboary izay tompo mba isan'ilay ho raisina fa tsy ho tavela misaotra ray hoe izay mivavaka izany dia angatana sy tonoana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maty ny levony nitsangana araka ny soratra masina ho azy ny dera sy ny voninahitra miarak'izany halleloia amen soratsika Andriamanitra noho izany afatra lehibe izany ako dia nitompony hitantsika tsirafy mahazo ny toerana antsika fa atsika atao tokantrano ao tsy men'ny afatra raha isakafonao dia mirarinao sytomana raha tory dia mirary torimaso mamantsika raha ny ambony fiarakodia moa tsika amin'ny afatra dia tompo hitantana ny diantsika mba tsy hotratry ny loza tompany ombantsika isan'andro amen ny régional Ambatolampy zany dia manolotra fisaorana manokana andray aman-dreny pasteur Mayolina mivady ny ankonany sy ireo mpanaradia aminy sy ireo vahiny izay tonga taty nanotra izao fanompam-pivavahana lehibe izay natao teto Ambatolampy izao koa dia Andriamanitra ny fahitahina sy ny fahasoavana ny hitasomba anareo rehetrarehetra izay nafoiandro nafoy fotoana tonga nampahery ny fiangonana ny paroasy ny régionaly teto amin'ity fatra Ambatolampy ity ny anjara biriky efa nentin'ny régionaly aloha efa nisy ezaka valopy nataonay tamin'ny herintaona ary dia nanao zay azo natao mihitsy zany zay mba ahafahan'ny fiangonana ahafahanay manampy ny fiangonana ary no vokatry izay zavatra nataonay izay dia izao ny zavatra zava-bita zany tafatsangana ny tranon'Andriamanitra vitany na dia hoe mbola tsy tomomboana ara-dalàna ary izy ity fa mbola mila ezaka be ihany koa iana fitotosana sy famitana n'izao tranon'Andriamanitra izao raha vinavina aloha zany mbola mahatratra ihany satria miasa mbola betsaka zany fanatsarana fanamboarana an'ity trano ity eo koa ny dôma zany mbola ho asiana dôma izy ity ny zany dia hitantsika ao anatiny eo fa ny dalà zany mbola ho atao
mbola ny finition rehetrarehetra mivaravara-be sy mivaravara-kely zany a ny fitaratra zany rehetra zany zany dia mbola mietsaka daholo ary zany nefa dia tsy vita raha tsy vola ny zany dia mbola manentana ny fiangonana sy mipaharo azy foana zany a manampy ny régionaly manampy ny fiangonana ny régionaly amin'ny tanany izay asan'Andriamanitra mahakasika ny ity tranon'Andriamanitra fiangonana eto Ambatolampy ity. Ny favitream-pino aloha zany a dia mazoto dia mazoto mpino ary nirina mihitsy ny hoe ny avy tanyity tranon'Andriamanitra ity ho tena hoe ho taratry ny manodidina eto amin'ity régionaly Ambatolampy indrindra eto amin'ity faritra Ambatolampy ity. Fandraisako an'iny aloha zany dia mazava be mihitsy ny afatra pasteur fa tsy tokony mihitsy zany hoe mpikambana ao tany apokalypsy indrindrindra ho an'ny mpitovy zany na lahy na vavy tsy tokony akavady ivelan'ny fiangonana zany satria efa nambara fa ny zanakavavin'ny olona dia betsaka zany no hoe no mitsiritra an'izy ireny kanefa tsy tokony ho atao dia ny zanak'Andriamanitra zany tsy tokony hiditra amin'izay satria efa napetraka zany ny fepetra zay efa nambara ny ray aman-dreny pasteur Mayolina androany ka n'izany dia mino fa efa tafita any amin'ny tsiraray avy izay tonga teto izay afatra lehibe natao amin'ny pasteur izay. Mazava be ilay satria tsy tokony kambana mihitsy zany zanak'Andriamanitra sy izao tontolo izao noho ny zavatra tsy fitovizana ny fijery tetratetsana ny fihinana sy ny sisa ka dia zava-dehibe tokoa aloha iny toronteny iny ary tena nampahery tokoa izy ary tokony hijoro amin'izay ny zanak'Andriamanitra mba hievahany amin'izao tontolo izao. Ny havatra tiako entina angamba dia ny hoe tokony hijorontsika satria izay le tena Andriamanitra hoe olom-baovao eo amin'ny Kristy mba tsy iray petsapetsa amin'izao tontolo izao satria rehefa tonga any amin'izao tontolo izao tsika dia mazava ho azy fa manaraka an'ilay zava-misy any amin'izao tontolo izao fa rehefa tena mijoro amin'ny maha antsika dia mazava ho azy fa izay na tsy ny hoe zanak'Andriamanitra miavaka tanteraka eto amin'izao tontolo izao ary dia mampahery antsika mba tsy hiala amin'ny izay fanompona izay niantsoan'Andriamanitra antsika izay ao amin'ny Kristy zany mankasitraka tompoko. Tena mampamelombelona aloha dia tena hoe aina ho an'ny fanahy tokoa izany tena Andriamanitra nentin'ny pasteur teo izany dia ao anatin'izay be dia be ireo afatra izany tokony hoe miantefa amin'ny karazan'olona isan-karazany ao ny ray aman-dreny zanaka ny tanora na ny antitra koa dia anisan'izany izao voatsindry tsara tao mihitsy ilay hoe avatra ho antsika tanora ilay hoe tsy mankavady hafa firenena dia nazava be mihitsy dia matompo amin'izay mbola mamerimberina ilay afatra dia mety mbola misy antsika tanora zany voakasika izay dia tamiko aloha dia nazava tsara ilay izy. Ny afatra dia ity lalantsika ity moa zany dia hoe lalana tery sy sarotra dia ao anatin'izay tsika nefa mijoro amin'izay tokony hoe mijoro amin'izay maha-apokalypsia antsika izay na amin'ny fomba fiteny fitondran-tena fihetsika dia n'aiza misy antsika na hoe any am-pianarana na any amin'ny tontolon'ny asa any na any amin'ny fiarahamonina any dia engany antsika tanora mba tokony hijoro na amin'izay fahamarinana izay dia ny afatra teo koa anisan'izay hoe ilay resaka hoe fitiavana teo sy ny hoe fanambadiana teo dia efa entsika ireny ny afatra avy amin'ny mpaminany dia mino koa za tanora namako nareo dia mba samy andray ireny leçon ireny dia mba tsy ho sanatriny karano atete eo an-tampony eo an-damosiny gisa fotsiny ireny fa ho tonga amintsika tsirairay avy izay afatra izay. Ny azoko lazaina amin'ny toriteny ray aman-dreny pasteur Mayolina tamin'ity sabato ity dia tondra lesona lehibe ho an'ny tanora zany ilay izy mampirisika ny tanora tsy hivoana amin'ny fotom-pampianarana apokalypsy. Ny havatra ho an'ny tanora tamin'ny apokalypsy zany dia
tena marina tokony tsy voaka nambady hafa firenena intsony satria izay ny famarinanao anaty baiboly. Mampisaintsaina sady tena ohatran'izay zany hoe manindry anao hoe tena mampiova anao mihitsiny hoe raha ohatra indray dia aleo tena miezaka manao marina mihitsy. Sarotra be aloha ny hoe andeha anaiky an'ilay olona ivelany raha araka nefa voalaza teo mampatahotra be mihitsy raha mbola andeha andika an'izay teny izay. Mahetana ny vehivavy rehetrarehetra atao amin'ny fahamasany mba hanaiky izay fitondran'Andriamanitra mba hahatonga ny tovolahy atao amintsika tsy hivoaka any amin'ny firenen-kafa. Raha eo misotranao zay nomenao zao mofo izao satria hoenao hoe zaho no mofonay zay nidina avy any an-danitra tsy Mosesy no nanomenareo ny mofo fa ny raiko hoenao Jesosy. Dia nangataka ny mpianatra omeo an'izany mofo zany koa izay dia hoenao Jesosy zay manatona tsy mba misy olona lavo na iza handray izany mofo izany. Koa dia raha inana izao mofo zao ary ny fiangonana ndray zao nanambatonao teto ny tsirairay avy dia matoky izay fa inana ny fiainana fa tsy inana ny fanameloana, inana ny fiadanana fa tsy inana ny fijaliana. Dia misaotra raha eo satria fitiavana lehibe omenao anay satria raha tsy mihinana ny nofoko ianao Jesosy dia tsy hanana fiainana izay. Ka raha hanana fiainana izay dia omenao anay izay angatahanay rehetra amin'ny anaran'i Jesosy maty atsasako ny herinandro. Halleluja. Amen. Naovina no misotro amin'ny izany kapoka izany ianareo hoy ny Tompo dia manambara ny nafatesana hoy Jesosy. Ankehitriny Tompo misotro izany kapoka izany tokoa izay manambara ny nafatesanao Jesosy. Dia misotranao zay manana anjara amin'izany kapoka izany satria nafatesanao Jesosy. Dia hoe soratra masina hoe maty ny zanak'olona mba hamonjena izao tontolo izao. Tsy ho fanameloana anay na ho fandatsana anay na ho fandringanana anay nandatsahanao ny rahanao Kristy fa ho famonjena anay. Rano avy amin'ny Tompo. Ary Jehovah teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely. Hita ianao anie Jehovah ka hiaro anao. Hampamiramiratra ny tavany aminao anie Jehovah ka mirafo aminao. Hananatra ny tavany aminao anie Jehovah ka menao ny fiadanana.